zavatra kely mba tiako trindrina fotsiny zany hoe malagasy okizay aza manao an'le erreur fotsiny zay malazalaza ny safidiny zay mahay miresaka ny safidiny fa tena nahita daholo tsika nandritra ny 4 taona zareo mahay miresaka daholo fa rehefa tonga eto tsy vitany resaka politika andresantsika androany marina aloha fa tsy iza manokana tsy fanatikana olona ray hoe tsy maintsy ianona no mpitondra na hoe tibeanianina na hoe tsy maintsy ianona foana fa ny anazy zany ny zavatra toanako dia hoe zay ho tombotsoan'ny rehetrarehetra zay ho tombotsoan'ny malagasy any ary zay hita hoe mijoro sy vonona manohana raha nataditsika zay natonga na hoe nanohana ny filoha tamin'izao tamin'izany satria hitako hoe tena mijoro izy ary nafinaritra le fasahina fa saingy moa desu ny olona diso fanantenana tsy hoe tsy manao izy fa manao izy fa tsy ampy zany le izy ary rehefa tsy ampy le izy fahitako manokana ny raharam-pirenena Madagasikara efa firenena hoe tsy andalam-pandrosoana tsony fa andalam-piemborana dia raha ohatra zany ka hoe hitady fandrosoana sika malagasy dia tsy olona mbola hianatra hitondra na olona mbola tsy mahay fitondrana ny latsaka hoe ohatrany any amin'ny firenena hafa efa tsara petrapetraka ny rehetrarehetra efa mandroso zareo na olona hoe tsy nianatra ny resaka fitondrana manokana aza dia afaka mitondra satria efa mipetraka daholo ny zavatra rehetrarehetra firenentsika amin'izao zany le hita mihitsy hoe ohatrany atao ohatrany hoe considerentsika ohatrany hoe orinasa vaovao anatin'le tena hoe tsy mbola misy zavatra manjary mihitsiny dia raha olona mbola vaovao sy hoe mbola hianatra hitondra mba sendra nasandritra ny fiainana hianatra hitondra ahitany fitiavan-tanindrazana sy ny hafanapo be fotsiny dia tonga eo amin'ny fitondrana dia mbola miembotra ihany tsika satria ny olona raha mitondra firenena dia mbola kely dia efa hofanina ny olona hoe hitondra firenena ohatrany reny mpanjaka reny fa ny tsika manao zavatra eny dia tampotampoka eo dia nalaza dia lasa filoha tampoka dia lasa andalam-piemborana zany malagasy lasa miembotra ny malagasy fa tsy mba andalam-pandrosoana intsontsika ka rehefa andalam-piemborana tsika dia memanitra na takinina hiezaka izay mpitondra mifandimby eo satria le rafitra sy le zavatra rehetrarehetra mipetraka eo amin'le firenena mihitsy tsy tafapetraka ohatra fotsiny zao tsika tia tany arabo ohatra zao Koeta zany karapanondro zany efa vita elektronika ao anatin'ny telefona efa manana application misy ny karapanondronao hatramin'ny permis anao hatramin'ny zanako ao efa ao anaty système daholo efa tsara petrapetraka ny olona rehetrarehetra zany ny système sy ny fomba hitondran'ny firenena ary be dia be nefa tsika eo Madagasikara na manao karapanondro mbola sahirana manao passeport mbola sahirana zavatra ohatran'izay na resaka fandriam-pahalemana zany misy rafitra tokony apetraka za tsy mahay ianao tsy mahay ny olona sasany tsy mahay tokony apetraka amin'ny olona mahay afaka andamina azy zany le firenena raha te handroso ka itsika zany efa andalam-piemborana dia tokony mijery zavatra tena hoe olona zany tena mahay tena hoe hiaccéléré an'le fandrosoana ianao zany afaka mandroso miadana dia afaka manao miaccéléré ihany koa ianao fa raha izao firenena malagasy zao no mbola anandrakandrana dia afaka 5 taona indray tsika dia vao maitsika miembotra ihany dia efa médecine eto foana nefa isika malagasy mihitsy tsy tonga saina ary tsy mahay mandray lesona efa hitatsika efa tonga toeratsiraka ny dongoterana nandritra ny 5 taona ohatrany inona nalana azy teo dia nisaoranandra valomanana zany zay hoe sanjoro tonga teo indray izy dia nahazo fitondrana kely izy dia nanao ny atao indray izy dia raha tsy kosehana rosoana amin'ny lapelina indray tsy niala dia tonga indray rajoelona nanao anazy dia afaka indray izy dia falo malagasy dia mba nanantena io indray rajoelona mbola manao an'le erreur ihany dia io indray izy dia efa miady toerana indray fa tsy te hiala eo indray fa hirotsaka foana nefa hitanao fa tsy hay noho izany raha zany tampitoana mpitondra amin'izao fotoana zao rehefa hitako fa tsy hay dia aleoko zany niantso fotsiny hoe izy afa manam-pahaizana avy io entinareo ty zavatra ty fa ela loatra ako manao azy tsy hoe tsy mahay be anao fa tsy ampy mila zavatra hoe raha zao fahantrano malagasy zao sy zavatra mandeha mora kely karaha ohatran'io ny zavatra andrasan'ny malagasy tsy zavatra mandeha miadana kely ohatran'io ny zavatra andrasan'ny malagasy fa zavatra tena hoe fanovana rafitra dia
amin'izao fotoana zao zany andeha hiroso amin'ny fifidianantsika. Raha andeha hiroso amin'ny fifidianana zay foana ny antahina Rakotoarimanga aza miditra amin'izany. Le malagasy fahitako anazy tsy samy teny zany de mangina aza miditra amin'izany, aza misaha amin'izany, aza samy mijoro zany, aza manao an'izao zany fa mina fatiny eo, aza manao politika zany kekea. Raha ohatra mba miresaka politika, aza miresaka politika zany kekea. Tsy resaka politika ny tena mampafana ny foko fa amin'ny lafiny iray mararo ny fonao mijery an'le firenenao miemitra memenitra de anao zany tsy te hanao politika de tsy te hiditra amin'izany de matahotra samborina de mila manginy ianao mba mijery ny firenena hafa ihany hafa tsy voatery hoe olona mpanao politika ihany vao hijoro fa ianao gasy ianao malagasy ianao vahoaka tsy afaka hisaraka amin'le politika ianao ary fitondrana ny firenenao tsy afaka hisaraka amin'izany. Zava-dehibe de ianao tsy manao an'le izy na makatombontsoa amin'le izy fa ianao mijoro miady ny zoanao ianao. De za zao eto miteny fotsiny de to de aza miditra amin'izany, aza manao an'izany de ohatra idolo daholo mihitsy ny fomba fanehoan'ny malagasy to de aza mijoro amin'izany. Nisy olona sendra mijoro miteny de latsaina reny olo reny de rehefa hita indray le olona mijoro indray fa hoe be pomba de miara-momba le olona daholo indray hita fa za mihitsy tsy mety ny ataondreo. Fa raha ohatra hoe iny iny ka samy mijoro rery ka misy ataon'ny polisy mahita, ataon'ny fanjakana mahita de latsaina indray le olona avy eo. Fa le gasy zany tsy samy mijoro de rehefa tsy samy mijoro izy de ny olona samy mijoro akiviny de raha ohatra indray izy tsy te anakivy de mody aprisiany de rehefa tratra indray le olona ohatra hoe mana problème de memezany indray fa tsy mba misy fitiavan-tanindrazana zany avy any amin'le tsirairay. De ao anaty amin'izao fotoana zao zany ny tsirairay avy manana didy amin'ny firenena miankina amin'ny vahoaka malagasy ny décision an'ity firenena ity. Mila accélération tena trop Madagasikara raha te handroso afaka 10 taona afaka 20 taona mba tena hoe hivadika zao tantara zao. Noho izany amin'izao fotoana zao tsy fiazakazahana amin'ny fifidianana zay hita fa tsy maintsy hisy olana satria na fanaovana fifidianana ary ny atsika mbola tsy mahay, mbola tsy tsara petraka ny karapanondro feny doublon, sasany tsy misoratra, sasany misoratra, sasany maty zany rehetrarehetra zany efa tokony efa hoe en ligne dao zany tokony efa hita sady mirafidrafitra dolo zany mba tsy ahafahana hoe mangala bato be mifangalaram-bato io zany na takinina atao mety misy foana fa au moins zany mba hoe kely le izy fa raha mbola zao système iainantsika zao de tena hoe mbola ambamy be. De ho ana manokana nanontany tena foana tao anatin'izay fotoan'izay hoe ny olona ny firenentsika moa zany tia tsisy fanantenana mihitsy zany iandry firy taona zany vao hoe androso raha tera ery Rajomampiana de nametraka hoe ao anatin'ny 30 taona kivy gasy fa mila hoe maikamaika na indray ny filoham-pirenenantsika amin'izao nanao an'le izy hoe mba atao hainkaigna anao anatin'ny 10 taona le rehetrarehetra fa 30 taona zany tsy andry vita nefa ny 10 taona ny emitritsika. De noho izany zany tokony mandray lesona malagasy tsarotra be ny metsiny olona fa io zavatra efa tany amin'ny fotony no tsy mety de tokony miaraka mijery zany hoe inona ny atao de miaraka mijoro de miaraka manova rafitra. Raha mijery tsara ny fivanianany Lazara Fiarson eraky ny émission TV sika de tena hoe ohatrany hoe falo ny foko satria mitovy hevitra mitovy eritreritra za tsy mahay be ohatranazy fa tena hoe maro tamin'ny zavatra nytenenina no nandona ny foko tena hoe zany mihitsy ny tena hoe ilain'ny firenena mila fanovanan'le rafitra hatrany amin'ny fotony. Inona ny azakazahantsika andeha hanao fifidianana nefa naolany eo na izy de izy vavao ianatra hitondra ny taloha moa iny anao zay atao fa mbola tsy assuré hoe ampandroso atsika sa tsy fa tsika mbola memenina ihany avy eo. Zay ny zavatra hita memenina jiro tapaka aza tsy voava aty amin'ny tany arabo tsisy ranomamy fa tany gazana fa tsisy olona manque ranomasina avadika rano fisotroana ary tsy misy jiro tapaka akeke be pétrole zareo tsisy jiro tapaka iny rahako manaiky keko iny fa na rano azany aty amin'ny tany gazana tsisy an'izany hoe tapaka rano zany na ny firenena Afrika hafa aza mino hafa zany rano sy jiro zany tsy problème any fiakaran'ny vidim-piainana ohatrohatran'izany mba hoe mety hoe problème mitovizana fa tsy any amin'ny resaka rano sy jiro ny atsika
raha taloha mba kelikely tapakadondrony jiro taloha dia isan-kerinandro mety indroa ao anatin'ny isan-kerinandro ihany ny tapaka amin'izao efa presque isan'andro mandritra ny 5 heures dia rehefa kelikely raha mbola zao mitoy a dia ny atsasaka tapakandro manontolo mirehatra dia tapakandro manontolo ohatr'izay foana zany zay vao dia miena trano ihany le izy dia ny farany adiny roa isan'andro sisa ny rehatra ny jiro ary ny farany tsisy trony dia emitra foana fa tsisy fandrosoana mihitsy zany anatin'ny firy-taona ny délestage zany dia tsisy solution mihitsy dia nytiako tenena dia hoe mila accélération tena trop ary maximum amin'ny malagasy ary mila fiarahamieta amin'ny malagasy manontolo fiarahamieta amin'ny malagasy manontolo aloha dia mametraka mpitondra aloha na tsy mpitondra hoe hitondra firenena hoe filoha-pirenena ary fa afaka apetraka inge io hoe ireto aloha no mitondra tsy haiko ny ilazana zany na tetezamita na tsy tetezamita zay filazany zareo anazy hafa hoe mametrapetraka le rafitra ahafahana miomana amin'le fifidianana vaovao dia afaka mirotsaka daholo zay mirotsaka rehefa tsara petrapetraka daolodolo ny rafitra rehetrarehetra zay amin'izay vao afaka mirotsaka zay mirotsaka na tsy mahay mitondra ary a rehefa tsara petrapetraka hoe tia makasy dia iny ny arahana dia manaraka fotsiny le mpitondra ao ohatrana zao expérience kely fotsiny ohatra zao za manokatra salon etiko ety raha tsy haiko daholo daholo le asa rehetrarehetra atao amin'ny salon dia aveo fotsiny maka olona idélégué ko an'le tasy zany hoe apetraka eto dia ampianariko anazy ty dia apetrako eto izy dia tsy andeha mihitsy io fa raha olona tsy maininina to dia andeha hanokatra zavatra tsy zavatra hainao dia andeha antany olona amin'velany ianao na mahay aza io olo tsy fantatrao ny olona mahay satria ianao tompony aloha tsy mahalala an'le zavatra misy ao anatiny ao ka na olona mahay aza tsy hitanao fa raha olona mahay io a hitanao ary fantatrao satria hainao le zavatra na dia tsy hainao hoe 100% ary fa fantatrao tsara ny fandehany dia zavatra ohatr' izany nindrasan'ny firenena mila olona aloha mpitarika aloha mametrapetraka ny zavatra rehetrarehetra rehefa tsaratsara petrapetraka daolodolo momba ny firenena hoe atsyn'izao sa tsy malala ny ambaratonga ny rehetrarehetra fa rehefa hoe tsara petraka ny système rehetrarehetra tsy ahafahana manao kolokolo tsy ahafahana mangalatra tsy ahafahana dia manaraka ao azy amin'izay le vahoaka ary ny vahoaka rehefa aveo rehefa mahita mpitondra sérieux mahita mpitondra manara-dalàna ary mahita koa hoe tena mandeha mahitsy zany firenena zany tsy sambolilo ary afaka apetraka kokoa hoe isika malagasy tsy maintsy miasa daholo zay tsy miasa andao amboly afaka rehefa ohatra hoe manara-dalàna mitondra afaka manetraka discipline ohatr'izany dia motivé daholo le malagasy afaka miasa rehefa aveo ka ozy izy hoe mampalahelo ary ny tena mampalahelo misy manam-pahaizana maro eto amin'ny firenena fa tsy hita fa le olona manam-bola no hita olona manam-bola mahay business zay no hita fa le tena manam-pahaizana miaina ny fahamarinana reny tsy hita dia zay manam-bola ka malaza reny ihany ny hita dia rehefa hita ary fa ny laza zany a no ahitana olona ray dia misy olona hita manaiky daholo ny olona raha mijery ny émission ny Lazara version ianao dia manaiky daholo le olona hoe tena ianao ny andrasanay fa maninona nefany a iny olona iny mahatsapa an'izany daholo le malagasy fa maninona tsy misy hoe mizara daholo mizara normal fa maninona tsy miteraka buzz ohatry ny reny atao reny raha misy olona problème ray zao mpitarika posy nisy olanao an'izao dia lasa tonga dia miparitaka be fa zavatra important be ohatran'izany tsy mba miparitaka eto Madagasikara zavatra important be ohatr'izany ampandroso ny firenena ary firenena manontolo efa tena hoe mampalahelo le malagasy dia tsy tokony hoe isika ary ve ny azakazaka hoe andao fa ity le ny andrasana ho ana manokana mahita an'le izy tena hoe resy lahatra hoe ity le ny andrasana tsy misy na olona hoe mba malaza ohatra le olona malaza zao no tokony hanampy anazy satria fahitako anazy a izy dia olona manitra tsy hoe manitra azafady izy dia olona tsy hoe manam-bola be anaovana propagande be hoe hizarana t-shirt sy andehanany tetezana faritra fa satria izy miaina amin'ny asany izy fa tsy manao fitediavana amin'ny politika zay ny fahitako an'le anina teo a noho izany a ohatrany hoe tsy dia important be aminazy ny andeha andresy lahatra olona hoe amin'ny alalany hoe tia omeko kely ianao dia ndao afidio hoe tomboky tapany ianao dia mandoherany tsy zay ny anazy fa ny système dia hoe mahatonga saina malagasy hoe tokony fidy azy dia ok dia ny tokony ataon'ny malagasy zany dia ny anao zay ampalaza anazy ny anaparitaka anazy na izao sy anao zao mahita dia afaka mifanentana any am-pontsika any hoe andao a ity olo ity fa ity olo ity a no tokony ampandroso atsika amin'ny fifidianana zay raha tsy maintsy roso amin'ny fifidianana rehefa tsy roso amin'ny fifidianana dia vao may tsara hoe tokony tsika malagasy miaraka manaiky daholo
ndao jerena dolo izy manam-pahaizana izy ampahalalana izy dolo ny afaka andrafitra an'le firenena sy le rafitra vaovao ampandrosoana firenena fa raha mbola izao zavatra iainana eto Madagasikara na izy itondra eo mbola mitokorotana foana fa rehefa tsara rafitra ny zavatra rehetrarehetra afaka mitondra dolo daholo ny olona rehetrarehetra dia zavatra kely mba tiako trindrina fotsiny zany hoe malagasy okizay aza manao an'le erreur fotsiny izay malazalaza ny safidiny izay mahay miresaka ny safidiny fa tena nahita daholo tsika nandritra ny 20 taona zareo mahay miresaka daholo fa rehefa tonga eo tsy vitan'io na zaty ara na ianao io ara toko mitondra firenena afaka mahay miresaka ianao fa rehefa tonga eo ianao tsy vitanao io dia zay zany tsy anaovana mitompo teny fatratra amin'ny zavatra tsy hay fa ianao aza na zavatra hainao ary mbola miankina amin'ny engane ianao raha manokatra zavatra sy business ianao zavatra hainao io mbola mivavabavaka ianao engane mba handeha karaha olona anao engane veny andeha hitondra firenentsika au moins izy ny engane tsy maintsy ho atao ihany satria tsy misy olona mahay miracle na zany olona mahay manam-pahaizana zany tsy mahery miracle fa au moins mba ao aminazy le capacité mahay ao aminazy le fahamarinana au moins fa olona sady anao engane nefa mbola tsy mahay an'le izy ihany koa dia tokony mandray décision malagasy rehetra tsy tokony matahotra hijoro za ndray tsy pour anao manokana tsy dia le any amin'le ongany ihany mandat efa kely io ho anao manokana tsy otrany hoe aleo izy anapitra mandat nefa mambolana sisa io fa mialohan'izay tokony ary fantatra hoe tsy maintsy mamaitra mpialana ny filoha raha ohatra ka iritsaka ovidiny izy dia rehefa ao anatin'izy mametra mpialana iny efa tsy izy tsony mpitondra tokony miverina any amin'ny vahoaka fahefana ary afaka mametraka rafitra vaovao malagasy fa maninona tsy maintsy tonga dia azakazaka ny fifidianana izy mampirisika tsy maintsy mandeha tonga dia miazakazaka ny fifidianana zay tsy voahomana fa na vola anaovana fifidianana aza tsy misy dia zavatra mampalahelo nefa efa misy ny olona vorona mety tsy fatatsika fa androany mba nataovy recherche zany hoe lazaraza affirmation fa hitanareo dolo daholo hoe inona daholo ny heviny fa misy marobe ny zavatra azo raisinao ary mino fa na isika zao mahita anazy dia tena hoe resy lahatritsika dia tokony teny manodidina sy ny ankona tsikatsika ary anentana manodidina ka rehefa tonga fotoana ilavana an'izay fiarahametana zay tsy amin'izao fa amin'izao dia efa miomana ka hoe tonga fotoana anaovana an'izay fifidianana an'izay dia tokony fatatsika amin'izay ny lalana izoro atsika ary reny olo reny tokony atao partage max mihitsy ho tonga ny ampoditsofony tsirairay avy na tsy ho tonga ny ambanivohitra ary any amin'ny tsy manana telefona fa na dia ny facebookera sy ny mpanao facebook rehetrarehetra fotsiny ary mahazo an'izany efa zava-dehibe zany be dehibe any reto ny olona tsy mifidy ohatrana zany mbola tsy mifidy mihitsy be dehibe ny olona any Madagasikara fa tsy mifidy izy satria tsy hitan'izay safidiana satria tsy resy lahatra izy fa raha fatany fa misy olona azo atokisa ny joro daholo daholo mifidy rehetrarehetra ary ny amin'izao mifandrosoana efa mandrosa mino fa maro kokoa ny olona mampiasa média noho ny olona any ambanivohitra amin'izao ary mino fa rehefa tena mandeha io ka fantatry ny rehetrarehetra fantatry ny malagasy ny zavatra tokony ataony asahijoro amin'izay malagasy taky ny rariny sy nihitsiny fa tsy anaiky lembenana sy hoambakain'ny olona foana eto amin'ny tany ty sy fireneny ty satria tena hoe mihemitra elakitsindra miresaka politika androany fa na dia misy olona anankiray aza mba tonga saina amin'izany teny izany dia efa faly au moins ny olona raha io mba efa mba mitantara amin'izany na ny ao anatin'ny trano mba manao recherche izy hoe inona marina ny zava-misy eto amin'ity tany sy fireneny ity dia misaotra antsika rehetrarehetra